faly manonona ny fiadanan Jesosy Kristy tompo ho anao mianakavy atao anatiny ity tokantrano ity mazava tsara tompoko a ny afatry Jesosy Kristy tompo fony izy teto ambonin'ny tany ary fotoana vitsy taoriana zay dia niakatra ny an-danitra izy a teny anankiroa no nambarany manao hoe fiadanako no meko anareo fiadanako no avelako anareo zany hoe tsy navelan'ny tompo fotsiny ilay fiadanana fa tena nomeny mihitsy a ilay izy mizara roa mazava tsara ihany koa ny ataoko hoe lamina na ny planiny famonjena zay nataon'i Jesosy teto ambonin'ny tany dia hoy ny volazan'ny tenin'ny soratra masina manao hoe tonga aho izy Jesosy mba hananany olona fiainana sady hananany fiainana be dia be ary any amin'ny andalatsoratra masina hafa ny jaona toko 7 dia tonga ihany koa Jesosy a mba hananany olona fiainana mandrakizay ny fiainana be dia be dia rombantsika eto ambonin'ity tany fandalovana ity ary azon'ny olona rehetra atao miaina ao anatin'izany fiainana be dia be zany rehefa maraka tsara ny fianarana zao sekoly Baiboly zao tsika dia ny lohateny fandarantsika dia hoe manangana fiainam-baovao miaraka amin'ny Kristy ary raha tonga ny fotoana zay tsy maintsy hiampitantsika ao anatin'ny fahafatesana ka na ho avy Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra dia mazava ho azy fa tsy maintsy antovany fiainana mandrakizay ny olombo vonjy rehetrarehetra ary zany ry havana ny mahatonga nytony fandarany tony a tsy akijanona mihitsy maray nataondro ariva amin'ny alina aza dia mbola misy fotoana mivery nytony fandarany tony mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra mijery ahafahan'ny olona rehetrarehetra tsy hoe mijery fotsiny fa ny Baiboly dia milaza manao hoe sambatra ny olona zay mamaky sy miaina ary mitandrina ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ka dia anjaranao no miaino anjaranao no mijery ary anjaranao koa nefa mandray izay tokony ho anjara tandrify a mba hanananao an'izany fiainana sady fiainana be dia be zany mba hanananao an'izany fiadanana zay navelan'i Jesosy Kristy tompo teto ambonin'ny tany a izany izay no ela fa dia mialohan'ny erisotsika ao anatin'ny fandarana manaraka pasteur dia miarabanao aloha manao fiadanana tomponao pasteur tovy dia miarabantsika mianakavy tompoko ya raha izao no vao manaraka nyty fandarana ity a dia mianatritsika ny bokon'ny Genesisy na ny fiandohana ozy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra zany hoe eo amin'ny Genesisy toko 4 tsika androany ny toko 1 toko 2 toko 7 a efa farana tamin'ny andron'ny omaly fa ny kosa dia erosotsika amin'ny toko 4 mba hampazava tsara nefa zay lazain'ny Baiboly satria atao ona tokoa moa ny fahera tsy misy mampianatra dia andao angatantsika ny fanahy masina izy no mpampianatra tsara indrindra dia ho angatantsika ny fanosorana sy ny fahazavantsaina avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ry Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao izay ny amin'ity asa fanompoana lehibe amin'ny fitorinan'ny filazantsara eto amin'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity ny teninao dia voalazan'ny soratra masina fa faniliny tongotra sy fanazavana ny lalanay zany hoe tsy ho diso lalana mihitsy izy rehetra mandre mankatoa miaina ao anatin'izany teny zany ary anisan'ny afatrafatra zay napetraka ao tamin'ny Josoa fony izy nandray ny fitantanam-panjakana tamin'izany fotoana zany dia hoe aoka tsy hiala mivavanao ity boky ny lalana ity fa saintsaina andro manalina mba hitandremanao arak'izay voasoratra ao anatiny ary amin'izany dia alavorary ny lalanao no sady ambinina ny teninao dia misy aina ny teninao dia fanilo ny teninao dia mitondra fiainana ary ny teninao dia mahasalama ihany koa koa mangataka Andriamanitra amin'ny alalan'ny fananao masina ampio zay amin'ny fanazavana ny teninao a isy fiatraikany lalina amin'reto vahoaka reto a isy famonjena ho an'ny mpijery a izao afatra izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo misaotra indrindr'Andriamanitra amen ianary tompoko araky nefa nambarako tetsy ampiandohana dia ijery ny Genesisy toko 4 isika amin'izao fotoana izao ny Genesisy toko 4 ny andininy voalohany nambotsika azy milaza manao hoe ny amintsena sy Abela ary Adama nahalala ny vadiny dia nanananaka Eva ka niteraka ny tsaina ary hoy izy efa nazo zazalahy tamin'i Jehova aho ary niteraka ny Abela ralahany kosa izy koa izy ary Abela dia mpiandrondry fa Kaina kosa mpiasa tany ary rehefa afaka elaela dia nitorany-tsaina ny vokatra ny tany fanatitra ho an'i Jehova fa nitorany Abela kosa ny voalohany teraka ao ny ondriny dia izay matavy ary Jehova nankasitraka ny Abela mba mifanatiny
fa kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrahana dia tezitra indrindra kaina ka sady nanjombona ny tarehany ary Jehova tamin'ikaina nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehinao raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao no kendreny ny faniriny kanefa ianao tokony hanapaka azy ary kaina ny teny tamin'ny abela ralahany ary no nitany an-tsaha izy mirahalahy dia nitsanga ny kaina nanatony any abela ralahany ka namono azy ary Jehova tamin'ikaina izy abela ralahanao fa hoy izy asa mampitandrina ny rahalahiko va aho ary hoy izy inona no nataonao feon'ny rany ralahanao mitaraina amiko avy amin'ny tany ary ankehitriny dia voaozony ianao hiala amin'ny tanonena zay ny vavitelina ny ralahanao nalatsaka amin'ny tananao raha miasa ny tany ianao tsy mba vokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy pirenireny eny ambonin'ny tany ianao pasteur Ertimo. Ia zava-dehibe zay pasteur namakinao izay teny izay fianarana baiboly ty ataontsika eto ty pasteur rehefa misy numéro téléphone moa zay fapetraka eto amin'ny farany mbola omena angamba re numéro téléphone ireny ahafahan'ny olona mandefa SMS ny amin'ny hoe zavara tokony hoantanina raha misy fantanina ny toko fahefatra eto dia miresaka momba ny kaina sy abela mana hoe ary adama nalala ny eva vadiny dia nanananaka eva ka niteraka ny kaina ary izy efa nazo azalahy tamin'i Jehova aho ary niteraka ny abela ralahany koa izy ary abela dia mpiandrondry fa kaina kosa mpiasa tany ary rehefa afaka elaela dia notondrany kaina ny vokatry ny tany ho fanatra ho an'i Jehova fa nitondrany abela kosa ny voaloha teraky ny ondry dia izay matavy ary Jehova nakasitraka ny abela mba mifanatiny fa kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrana dia tezitra indrindra kaina sady nanjombona ny tarehiny eo zany pasteur ny resaka voalohany eto aloha zany dia resaka fanatitra ary ny tena mahavarina azy zany dia hoe pirahalahy ray-tapo zokos zany izy ireo pasteur zay samy nanao fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra fa ny ray nakasitrahana ary ny ray tsy nakasitrahana nitsindriny baiboly tsara eo amin'ny toko andininy fahefatra ary Jehova nakasitraka ny abela mba mifanatiny fa kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrana eo pasteur dia efa azontsika jerena sady hoe misy olona zany akasitrahan'Andriamanitra ny fanatitrany ary rehefa akasitrahan'Andriamanitra ifanatitra olona io dia tsy le fanatitra fotsiny no nakasitrahan'Andriamanitra fa le olona mihitsy ary misy olona manatitra fanatitra ho an'Andriamanitra manatitra fanatitra ho an'Andriamanitra dia tsy akasitrahan'Andriamanitra le fanatitra azonao dia miaraka rehefa tsy akasitrahan'Andriamanitra le fanatitra dia sady tsy akasitrahan'Andriamanitra ihany koa izy ireo zany pasteur mifamatotra ary zany nge ny mahatonga pasteur ny resabe moa zany amin'izao fotoana izao momba ny fiangonana sasatsasany ny amin'ny hoe misy fiangonana mangorokarenan'olona misy fiangonana manao fafolokarena misy fiangonana manao fanatitra be misy fiangonana zao nefa le olona ho aminy vao maika miamahantra le olona jerena vao maika miasahirana sy ny sisa voaloha teny pasteur dia zao Andriamanitra aloha dia Andriamanitra mifanatitra Andriamanitra mifanatitra manomboka atao Genesisy io hitantsika eo pasteur hatrany amin'ny apokalypsy ny atao hoe fanompona an'Andriamanitra dia manao fanatitra izay ny dikany hoe manompo an'Andriamanitra ny olona iray raha amin'ny baiboly no jerena dia tsy maintsy mifamatotra amina fanatitra foana zay pasteur isa-taona ireo zanak'Israely ireo asana intelo isa-taona zay pasteur dia makany a Jerosalema dia ny alehan'ireo zanak'Israely ireo makany a Jerosalema ao anatin'ireo intelo isa-taona ireo dia tsisy ninina taony akoatran'ny manao fanatitra fotsiny any satria ao ambadiky ny fanaovana fanatitra dia misy hetsika ataon'Andriamanitra zavatra anankiray pasteur zay mampihetsika an'Andriamanitra hanao zavatra tsy ndriko tsara mampihetsika an'Andriamanitra hanao zavatra dia ny fanatitra raha mijery tsika ohatra tamin'ny Genesisy toko 7 nge novakiko pasteur
toko fahenina toko fasivy izy iny toko fasivy azafady rehefa nivoakany samby fiara toko fahavalo-andiny faharoapolo rehefa nivoakany izy ty samby fiara azonao vakiny kely ve pasteur zao nivaky ny teny hoe aronoa dia nanorona alitara ho an'i Jehovah ary ny biby madio rehetra sy ny voro madio rehetra dia nanalany ka natao mifanatitra hodorana teo ambony ny alitara toiso dia nandreny nianitra kasitrahana Jehovah ka hoy izy tampony tsy mba hanorozona ny tany tsono ny amin'ny olona fa ny fisainany fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany ary tsy mba handingana ny velona rehetra tsony aho tahaka izay nataoko dia jerenao inoa vo nivoaka tamin'ny samby fiara haitsika tsara tantara noa fa tamin'ny andro noa nisan'ilay tao safodrano noa dia maty daholo ny zava-manana aina rehetra tao anatin'io safodrano io pasteur tsy nisy olombelona velona koatra ny noa mivady sy ny zanany telo lahy sy ny vinatony telo vavy noa valy mianaka ozy izy tsika reo no velona raha vo nivoaka tao amin'ny samby fiara noa zany hoe ritra ny reny rano maina ny tany rava ny zavaboary rehetrarehetra maty ny olona rehetra izy valy mianaka reny ny zavatra nataony noa voalohany dia nanao fanatitra ho an'Andriamanitra nanao fanatitra ho an'Andriamanitra ary tao ambadiky ny nanaovany noa n'ilay fanatitra pasteur dia nanomboka niteny Andriamanitra eo amin'ny andiny fa 1:20 dia nandreny anitra kasitrana Jehovah ka hoy izy tampony tsy mba hanozona ny tany intsony aho noho ny amin'ny olona fa ny fisainan'ny olona dia ratsy any hatramin'ny fahazazany ary tsy mba handringana ny velona intsony aho tahaka an'izay nataoko nisy fanenenana tamin'Andriamanitra azonao vokatsy le fanatitra nataony noa ho tsara voalazan'ny baiboly eo amin'ny andininy 1:20 ary nandreny hanitra kasitrana Jehovah zany hoe le fanatitra nataony noa zany dia nisy fofona ary hanitra zay le nitikeny hoe hanitra pasteur dia fofona nisy fofona ny akarateo anatren'Andriamanitra ary fofona nakasitrana le fanatitra ary natonga n'Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny noa mihitsy hoe tsy handringana ny olona intsony aho ampizay tsy hanao safodrany intsony aho ampizay dia mitoy io pasteur fa raha mijery ny toy any tantara rehetra ianao ato amin'ny toko 12 zao tsika mahita ny tantaran'ny Abrahama anisan'ny nampiavaka nyity lehilahy tao hoe i Abrahama ty dia izy nazoto nanao fanatitra teo anatren'Andriamanitra nazoto nanao fanatitra teo anatren'Andriamanitra ary ny afaratra any amin'ilay toko 1:20 izy iny pasteur toko 2:20 izay nitakin'Andriamanitra ny zanany lahatokana ilay tena tiany hoe Isaka zanany hoe atero Isaka zanako io ho atao fanatitra ho ahy tena raha vo miresaka Andriamanitra ianao atao anatin'ny baiboly pasteur dia tsy afaka misaraka amin'ilay atao hoe fanomponan'Andriamanitra ny resaka atao hoe fanatitra fa eo fotsiny olana sy adevitra amin'izao vanim-potoana zao pasteur atofo misy ny hoe olona manao fanatitra dia akasitrahana ary misy ny olona manao fanatitra ka tsy akasitrahana reo zany mizara roa ny olona manao fanatitra ny olona rehefa tsy akasitrahan'Andriamanitra tsy ndriko tsara zany tsy mahita sitraka amin'Andriamanitra rehefa manao fanatitra izy pasteur atofo ka tsy mahita sitraka dia mihamanitra velona ary zany no mahatonga ny olona mieritreritra manao hoe aza manao fanatitra tsony fa fangorona karena fotsiny any am-piangonana any na manao ny olona fa 200 rakitra ny fanaovany azy fa tsy fanatitra na manao ny olona fa rahabeandrina 5 000 ny mpanakarena raha pasteur mahita tena olona multimilliardaire zay a mba manao fanatitra izy eo amin'ny fiangonana misy azy 25 000 dia 50 000 zany hoe tsy fatany mihitsy le zavatra ataony fa ny fiheverany hoe ty vola ity mety homena amin'ny pasteur ty vola ity mety ho an'ny olona fa tsy fatan'ilay tena mahazava-dehibe n'le fanatitra ka misy olona manao fanatitra fa tsy mahita sitraka mihitsy amin'Andriamanitra ary rehefa tsy mahita sitraka amin'Andriamanitra io olona io na manao fanatitra ary izy pasteur dia tsy handraina inona na inona avy amin'ny tompo izy tsy handraina inona na inona fa misy olona indray manao fanatitra tahaka ny Abela io voalazy io tahaka ny Abela rehefa nanao fanatitra i Abela pasteur atofo dia nakasitrahana ary rehefa nakasitrahana dia ao ambadiky le fakasitrahana iny ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanambinan'Andriamanitra pasteur ozy ilay vaky tenintsika teo pasteur Genesisy toko 4:7 hoe fa nitondrany Abela kosa ny voalohany terak'ondrony dia izay matavy ary Jehovah nankasitraka ny Abela mba mifanatiny fa kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrahana dia tezitra indrindrika sady nanjongona ny tarehany ny fanontaniana mipetraka teo dia ny hoe fa maninona re no tsy nakasitran'Andriamanitra ikaina sy ny fanatitra zay nataony fa maninona kosa i Abela mba mifanatiny no akasitran'Andriamanitra
io dia ny baiboly dia mamaly an'la izy pasteur ertina eo amin'ny andin'ny fahenina manao hoe aroa jehovah tamin'ny aina nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehinao raha tsara toetra ianao motsy ho miramirana va fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao nkendreny fandreny kanefa ianao no tokony hanapaka azy raha ohatra tsoroko amin'ny teny mahitsy dia izao ny toepon-tsaina dia toepo misy fialonana misy tsy fahadiovam-po toepo tsy mazaka ny fisondrotan'ny hafa toepo raha tsorona dia ohatrany hoe maloto ilay toepon'tsaina ka iny toepo maloto iny toepo feno fialonana feno avonavina feno fahakalana ny rahalahana iny no netiny teo amin'ny altara iny no netiny nanao ny fanatitra mariana tsara ny pasteur fa tsy ny fanatitra-kaina ny ratsy jereo tsara fa raha nanao ny fanatitra ny ikainy dia vokatry ny asa tanany sy ny asa fisasarany mihitsy no natao ny fanatitra tsy any amin'le fanatitra-kaina mihitsy zany no hoe ratsy fa lasa tsy nakasitran'andriamanitra mba amin'ny fanatitra-kaina vokatry ilay toepo maloto toepo mankahala namana toepo mialina zao ny tenin'i jesosy kristy tompo eto amin'ny filazantsara ny Mateo 5 eo amin'ny 9:7 zao mibaka ny teny ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra eo amin'ny altara ianao ary eo no mahatsiaro fandralanao manana lahelo aminao dia avelao eo alohan'ny altara ny fanatitrao ka mandehana aloha atao zay hiavananao amin'ny rahalanao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitrao anisan'ny pasteur ertina mahatonga ny olona anankiray sady tsy akasitran'andriamanitra izy ny tsy akasitran'andriamanitra ny fanatitra taony dia io voalazan'ny tenin'andriamanitra io manao hoe manana alahelo manana tsy famelan-kely koa manana lolopo manana fialonana amin'ny rahalanao anao ary zay toetra zay no toetra tao am-ponitsaina pasteur ny tsaina siabela dia endrika anankiroa fampitanany zava-misy amin'izao fotoana zao io zany ato anatin'ny baiboly mahagaga fa misy zavatra anankiroa foana ampitain'andriamanitra misy ny atao hoe ondry sy osy ny osy dia mitovitovy volo amin'ny ondry ihany mitovitovy toetra amin'ny ondry ihany ary samy biby madio izy raha ny boky ny levitikosy nijerena samy biby fiompy ihany koa ny ondry sy ny osy fa ny mampiavaka ny ondry sy ny osy ny ondry montomontona kokoa fa ny osy mitrongy ny namany zay ny toetra ny osy zay misy ihany koa atao anatin'ny baiboly ny hoe virgine dimy andro sy ny virgine dimy adala samy manana fahamasinana samy madio fa ny anankiray rendremana ary ny anankiray feno solika zany zavatra mitranga etonao dia misy an'ity tantarany kaina sy abela ity ny ankiray nakasitrahana ny anankiray tsy nakasitrahana satria resaka toepo ary zay natonga an' jesosy raha vao nanomboka ny tory teny jesosy nampianatra dia zao ny teniny manao hoe sambatra ny madio apo fa izy no mahita an'andriamanitra sambatra ny madio apo fa izy no hita an'andriamanitra io ry havana ny antenina anankiray ahafahantsika mifandray amin'andriamanitra raha tianao ny isy connexion amin'andriamanitra dia tsotra be resaka fahadiovam-po araka ny teninao teo pasteur be dia be ny olona mitaraina be dia be ny olona mivavaka betsaka ny olona mety manao fanatitra ihany ko izy misy valeur ny fanatitra taony kanefa tsy mahita sitraka eo anatrehan'andriamanitra satria misy loto misy faratsiana misy tsy fahamasinana ao anatin'ny fo ka mahatonga an'andriamanitra tsy haino n'izany olona zany ary zany mahatonga ny baiboly ry havana nilaza tamin'kaina manao hoe raha tsara toetra ve anao rikaina tsy ho miramirana va ianao nahoana hiabela rahalahinao no ankahalainao ary ny faran'izy tokoa pasteur ertina vokatry zay le fielonany zay vokatry lay toepo maloto zay dia ny vonono mihitsy kaina vonono mihitsy abela tamin'izany fotoana zany nefa ino ny ray tapo aminy olona efatra izy no teto ambonin'ny tany dia ny vonono ny anankiray dia akitelo ndray sisany olona teto ambonin'ny tany vokatry lay fialonana tao anaty tao vokatry lay fialonana tao anaty tao ary jereo tsara pasteur fa zany ny zavatra tsy mampandeha natao koa eo amin'ny fitantanana orinasa na eo amin'ny fitantanana établissement anankiray indrindraindrindra eo amin'ny setry ny fivavahana ka raha mahita ny rahalahinao ianao mety ambinina noho ianao fijerinao azy na fijerin'andriamanitra azy na fijerin'ny olona azy ka tafalatsaka ao anatina fialonana tafalatsaka ao anatina ataoko hoe fanenjehana ny olona anankiray zany ny pasteur anisan'ny zavatra anankiray mialatsina raha mba hiresaka amin'ity zavatra ity
maninona moa reo mpanompon'andriamanitra maro ao ampitan-dranomasina hitanao hoe tahin'andriamanitra miroborobo ny asa fitoriana filazantsara tena mirehitra mihitsy ny fifoazam-panao ao anatina firenena anankiray ohatra hoe ao nigeriana ao afrika atsimo na ao amin'ny ireo tany afrikanina maromaro dia zavatra tsotra be l izy mifanampy ry zareo mifanohana ry zareo na dia tsy mitovy fomba fijery azy dia mifanohana ary tsy de mba misy hoe mifanapotika sy de mifanaratsy loatra zany fa eto amintsika eto Madagascar indray dia izao manana le foto-kevitra manao hoe zay ihany no marina rehefa tsy atao aminay dia tsy marina ry zalahy reny very reny ho any amin'ny elo reny mifandray amin'ny bibidia reny zao sy zao ny toetrany reny dia jereo tsara fa lasa mifanenjika ny fiangonana lasa manana toetra ny kiaina manana toetra ty manapotika ny rahalahy zay nolovaina tamin'ny kiaina misy mpanompon'andriamanitra tafalatsaka ao anatin'izany dia anika pasteur na le fivavahana sandratra eo anaty an'andriamanitra na ny fanatitra tao eny amin'ny altara dia tsy akasitrahan'andriamanitra zay zavatra zay ka teboka voalohany zay mahatonga ny fanatitra sy lay olona tsy akasitrahan'andriamanitra fa zavatra anankiray faharoa mahatonga ny fanatitra zay tsy akasitrahan'andriamanitra natonga ny fanatrikaina tsy nakasitrahan'andriamanitra dia mba hijery an-dalatsotra masina anankiray tsika atao amin'ny bokin'ny Malakia toko voalohany a dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Malakia toko voalohany misy ny boky Malakia moa zany a dia ao arinan'ny ao alohan'ny bokin'ny Matio eo amin'ny andiny ny fahenina dia izy ny tenin'andriamanitra ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony koa raha ray aho aizary zay ajako ary raha tompo aho aizary zay tahotra ahy hoy Jehovah tompony maro aminareo ry mpisorona zay manamavy ny anarako nefa manao hoe amin'inona no amavony ny anaranao amin'ny fitondrana hanina voaloto eo amin'ny altarako nefa ianareo manao hoe amin'inona no antotona ianao amin'ny fanaovanareo hoe ny latabatra ny Jehovah dia fanazimbazimba ary raha jamba no entinareo fa atao fanatitra ovonoana atao fanatitra tsy ratsy hoe izany ary raha mandringa sy marary no entinareo tsy ratsy hoe izany atero ho any ny gouvernoura manapaka anareo ane zany moa azo sitraka nafity aminy va ianao hoy Jehovah tompony maro koa masina ianareo andeha mifona amin'andriamanitra amin'ny rano foantsika fantananareo no natongo zany moa akasitraka va izy noho ny aminareo hoy Jehovah tompony maro zao tsara pasteur ertina anisany nahatonga ny fanatitikaina na ny fanatitry ny olona amin'izao fotoana izao tsy akasitran'andriamanitra dios izy ny tenin'andriamanitra manao hoe ny mandringa sy ny jamba sy ny malemy no entinareo atao fanatitra zany hoe misy olona ihany manao fanatitra ao anatin'ny fiangonana fa fanatitra tsy vokatry ny fony sady tsy misy valeurany misy fotoana zavatra mampalahelo pasteur dia ampitovian'ny olona mpangataka andriamanitra misy mpangataka eto Antananarivo eto a tsy mandray latsaky ny ronjato ary manompa mihitsy izy raha ohatra ka latsaky ny ronjato ny vola omena aminy misy mpangataka mihitsy miteny manao zay ngany veriny tony mantra no meny tony 50 izy na ariary zato fa ronjato ny raisiny dia nefany amin'izao fotoana izao be de be ny olona mampitovy amin'andriamanitra mpangataka zany hoe ronjato ariary zato maloto be no entiny atao rakitra atao fanatitra eo anatrehan'andriamanitra iseho eo anatrehan'andriamanitra hony izy zany dia fantatr'andriamanitra sady mitoeponao hoe tsy manaja an'andriamanitra ary ny baiboly dia nampianatra manao hoe eto amin'ny gouvernoura manapaka anao ane zany mandana hoe ohatra hoe makany amin'ny lehibe ny fokotaninao na makany amin'ny be ny tanàna ianao na makany amin'ny toerana anankiray mety misy manam-pahefana dia hoe zany ny ronjato zany ny fanomezana bonane satria tonga ny taona vaovao falazaiko aminao fa tsy mba akasitrahana ianao ary zay toepo sy zavatra nomena zay no natonga ny kainy tsy nakasitran'andriamanitra be de be ny kristianina mahafantatra tsara le teny soratra masina manao hoe zay mamafy no jonjaina mamafasa be dia jinja be zay mamafy kely dia mijinja kely fantatry ny olona zany volazany tenin'andriamanitra zany dia misy olona mamafy ihany fa tsy mijinja mihitsy satria fantatr'andriamanitra mihitsy le toeponao mamafy zavatra tsy misy valeurany zavatra tsy akasitrahana anao fafitsika eo anaten'andriamanitra tsy omentsika lanja lay andriamanitra ivavahantsika nefa araka ny voalaza teo dia tadidio tsara atrany ampiandohana dia andriamanitra ny fanatitra ary zao miteny eny amin'ny bokin'ny Salamo 50 any manao hoe angony eto amiko izy ny oloko zay manao fanekena amin'ny fanatitra zany hoe andriamanitra raha lasana bavy a dia raha manao fanekena izy matetika pasteur dia ao amin'ny fanatitra ao andriamanitra manao fanekena ao amin'ny fanatitra ao andriamanitra manavao ny fanekena andriamanitra ne natsirika eo tao ny tenin'ny Abraham ny momba ny Abraham tamin'ny Isaka natao fanatitra zany hoe sakrifisy nataony Abrahama nitorany Isaka zanany latokana natao fanatitra tao arinany zay andriamanitra no ny teny
ary nanavoan'ny fanekena ka nilaza manao hoe ny tenako no nianianako Jehova, nianianako Jehova, zany hoe mianina amin'ny tena mihitsy Andriamanitra satria voakasika tamin'le fanatitra nataony Abrahama tamin'izany fotoana zany, ary rehefa voakasika izy dia navozony indray ny fanekena ka nahatonga an'izany fanekena zany tsy nitsoahany tamin'ny Abrahama na natakany olo-kafa noho ny resaka fanatitra. Eo ihany no hoe resaka fiainam-bavaka fa fanatitra mihitsy ny zavatra nakasika ny fon'Andriamanitra pasteur Ertina tamin'izany fotoana zany. Raha iverenako le resaka pasteur dia zavatra anakoroa no point tena atao hoe nasimba ny kaina teto. Zavatra anakoroa no natonga azy tsy nakasitrahana teo anatrehan'Andriamanitra pasteur Tovy. Eo dia tena marihana hoe satria tsika mianatra mako pasteur, mianatra dia manao étude mihitsy tsika zany, mianatra mihitsy dia mijery an'le hoe inona no mahatonga ny mpivavaka sasany tena tsy mahita sitraka mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Misy zavatra mitranga mako pasteur, misy olona tena mirotsaka ny ranomasina, tomany izy eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra korotana any ny tokantranoko e, mijaly any amin'ny ty vadiko ty e, vonjeo re Andriamanitra avereniny vadiko. Fa mivavaka izy pasteur fa tena tsisy valany mihitsy, tsisy valany. Makany am-piangonana izy ary misy fotoana nytoroteny any am-piangonana milaza mampianatra manao hoe midira lalina ianao amin'ny fanompoana ny tompo, mandrosoa ianao amin'ny fanompoana ny tompo, aza mangatsitsika ianao dia miditra lalina izy pasteur, tsy ilay fidirany lalina akory ny olana azonao fa efa sakrifisy any zany izy miditra lalina io efa tena efa fanetretena be, efa ino izy ty fanatitra lehibe ao an'Andriamanitra. Fa ny mahavariana dia zao tsy mbola misy valiny ihany zany. Tena misy fotoana izy mifady hanina fa tsy mbola misy valiny ihany zany. Hitan'Andriamanitra raha nabavy hitrosanao zay tena mampitomany ianao andro manalina eo. Misy amintsika ingika atinaovan'ny olona vava tena tsy zakanao mihitsy, tena tsy zakanao ary fandrahonana sy fampitahorana amin'ity resaka trosa ty. Anaovan'ny banky tena fandrahonana sy fampitahorana andro manalina zay tsy mampahita tory ianao. Ozy mipiasa amin'ny banky ho any aminao any zay, horofinay ny entanao, hitondra huissier any zay, aka ny entanao rehetrarehetra, aka efa nahazo ordonnance zay. Miorooro le olona pasteur ary mivavaka amin'Andriamanitra. Fa izy mivavaka io dia mametra-panontaniana ihany randray hoe maninona ny dia mbola tsisy valiny ihany, maninona ny tsisy valiny ihany, tsy hitan'Andriamanitra ve zao zavatra efa ataoko zao. Misy fotoana le olona zay no heveriko fa tsy ratsy manatona pasteur ho ametra-tanana, be da be ny olona pasteur ametra amin'ny pasteur tanana dia mahazo valim-bavaka. Reny fijoroana vavolombela hitantsika eto amin'ny fahitalavitra eny, be da be ny olona ivavaha amin'ny pasteur fa sitrana, entina mambavaka sitrana afaka. Fa misy karazana olona pasteur Tovy izay tena tsisy ninona tsisy valim-bavaka mihitsy fa dia tena sanatry mivava miakiravy ny zavatra trena arakaraky ny ivavahany aza indraindray, arakaraky ny vavahany aza indraindray no voamaika ohatrany mampitombo an'le problème, mampavesatra an'le olana ary mampametra-panontaniana azy mihitsy hoe hatramin'izay ny vavahako zay tena zao zavatra nitranga tamiko, hatramin'izay ny vavahako zay tena jerefa mihamafy ny adiko. Ary latsain'ny olona ry izy indraindray pasteur, latsain'ny rahalahy, latsain'ny rahavaviny, hatramin'izay vavahanareo zay vao maika tena mampalahelo nareo, hatramin'izay vavahanareo jere vao maika simba amin'ny fiainanareo, hatramin'izay vavahanareo jere tena miapotika tsisy nininona tsony nareo, hatramin'izay vavahanareo zay. Zany hoe tena le misy olona tena tsapa mihitsy hoe tena miarava hatramin'izay vavahana. Le izy pasteur zao ny antony tsy hoe Andriamanitra ny tsy mamaly vavaka, tsy hoe Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra fafinaretana ho an'Andriamanitra ny fijalitsika, tsy hoe fafinaretana ho an'Andriamanitra fifalinan'Andriamanitra ny fahoritsika sy ny ranomasitsika, non tsy zany. Ozy izy adiny amin'ny fitoman'ny Jeremia 3 hoe tsy sitrako ny mampahorina ny mampijaly ny zanak'olombelona, tsy sitraka Andriamanitra pasteur ny mampijaly ny olona sy mampahori ny olona. Fa saingy izao misy point anankiroa eto teboka roa lehibe. Ny nahatonga ny hoe inona ny mahatonga ny olona iray akasitrahana raha mivavaka ary inona ny mahatonga anankiray tsy akasitrahana raha mivavaka. Voalohany izy pasteur dia zao, tsy ndriko koa le zavatra nambaranao teo, izy ty Kaina dia nanana fialonana hatrany am-boalohany.
azonao nanana fialonana izy hatrany amboalohany ikaina zany nanana toe-po ratsy mihitsy ary io no ampianarako any olona hoe raha mivavaka ianao mijery an'ity fandaran'ity raha nabavy rahalahy raha mpivavaka ianao mijery an'ity fandaran'ity dia zao ny anjaranao tsy midify zany ny anjaran'reto olona reto pastera tsy maintsy horaisiny fa tsy hoe ny fialonanao ny hafa no ahafahanao mandray ny anjaranao tsy mitombony zany misy olona manko pastera mieritreritra fa rehefa be fialonana ny rahalahiny izy be fialonana ny rahavaviny be fialonana ny mpiara-mivavaka aminy be fialonana ny manodidina azy izy dia mieritreritra fa izy be fialonana iny no andraisan'ny anjarany tena diso zany pastera manao erreur be anao raha manao an'izany fa tsy ny fialonanao ny hafa no andraisanao ny anjaranao fa ny fahadiovam-ponao mila manana fahadiovam-po ianao fa ny olona misandratra no ianao misy foana ny olona lasa lohanao tsy maintsy misy foana ka raha ny olona lasa lohanao misy foana mandra-pahafatinao isy olona tsy maintsy eo alohan'ireo olona ireo foana pastera tsy maintsy misy olona foana eo alohanao dia ho be fialonana mandra-pahafatinao ve ianao dia satria hoe misy olona tsara lavitra no ianao ny fiainany mety no ianao ny fiainany mahay no ianao izy mba manamanana kely no ianao izy ambonimbony kely no ianao dia ibe fialonana an'ireny olona rehetrarehetra reny ianao satria nisy nahazo tomobile ny zanaka nabavinao nahazo tomobile ianao mbola bisikileta ihany nahazo tomobile ny koza ianao mbola moto ihany dia be fialonana aminy ve ianao ny anao le mbola écran le télé be le bebe fitombenany reny le olo akaikinao nahazo écran plat zany avy ve dia efa afa tonga anao be fialonana manaka navalim-bavaka pasteur atovy ny fialonana manaka navalim-bavaka ny point faible ny kaina teto dia zao tsentsy ny fialonana loatra ny fony ary natonga azy na dia nanatitra fakasitrahana azy nanatitra fanatitra azy dia tsy nahita sitraka teo anatren'Andriamanitra zany tompoko no ilaina fahadiovam-po io pastera nampinotsotra ianao na dekona na loholona na presbytera na mopera na inona koa nitoerana misy anao na pasteur na mpitarika fivavahana na katekista tena ialao ny fialonana rahalahy ianao no hipoahany fialonana io tsy lay olona ialonanao no simba amin'io fa ianao le mpialona no simba amin'io pastera ianao lay mialona no simba amin'io fa tsy lay olona ialonanao no zany rapina anao mijery an'ity fandaran'ity anisan'ny fianarana tena omen'Andriamanitra anao manana fahadiovam-po fa zay madioam-po no ahita an'Andriamanitra eo voalaza Baiboly teboka ray voalohany tena atao hoe lesoko agoavana nanankaina zay pasteur ary marina dia marina le teninao teo le ten'Andriamanitra avakinao tao amin'ny Matthieu 5:23 teo hoe raha analitra fanatitra ianao ka eo anao vao mahatsiaro hoe ny rahalahinao manana lahelo anao avelao aloha fanatitra dia ndana mihavana aminy ilaina nge pasteur ny mihavana aman'olona ary zany natonga ny baiboly ny laza any amin'ny Hébreu toko faharoambe folo dia ny fefatra ambe folo zay pasteur hoe raha azo atao dia ino izy ty mitedava fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana mitedava fihavanana amin'ny olona rehetra tena misy dikany be nge zay pasteur any amin'ny Romana toko faharoambe folo izy angamba milaza an'iny hoe raha azo atao dia ataovy zay havananareo amin'ny olona rehetra ataovy zay havanana ny olona rehetra tena raha mbola possible ry havana na dia fahavalinao azy zay no natonga amin'ny baiboly nylaza ny teny any Matthieu any amin'ny Romana toko faharoambe folo any hoe raha anao na ny fahavalinao omeo hanina izy raha mangetahita meo izy sotrony ino moa tiany baiboly resahana amin'ireny aza miady aman'olona aza be fialonana aman'olona ataovy zay havanana aman'olona ary zay natonga ny baiboly nylaza fa tezera fahazamanozina tezera fahazamanota ozy izy tezera fahazamanota misaora am'izay manenjika anareo misaora dikany reny teny reny dia zao hoe mila manana fahadiovam-po ianao raha tia hita an'Andriamanitra tsy mora nefa zany pastera tsy mora zany fampianarantsika amin'ny rahalahy zany nge tsy mora manatanteraka an'izany
fa engany ammehery anao andriamanitra afahanao manatanteraka an'izany fa tsy mora zany hoe hiavana fotsiny zao zany sarotra zany raha tsy manana ny fanahy masina ianao sarotra zany raha tsy efa nateraka indray reto olo reto pasteur fa sarotra zany miavana amin'ny olona zay nangalatra ny vadinao sarotra zany miavana amin'ny olona zay nanapotika ny fiainanao nanapotika ny asanao sarotra zany miavana aman'olona zay tena hoe nandravarava ny hoavinao nanapotika ny hoavinao sy ny aveniranao izy sarotra miavana amin'ireny olona sarotra niavana kanefa mahafaka mamehery anao andriamanitra teboka ray voalohany pasteur dia le hoe ialao ny fialonana fa le teboka ray faharoa tsy ndriko tsara lay resaka teo dia le hoe fanajanan'andriamanitra io ny tena lesoka be pasteur amintsika kristianina amintsika kristianina tiako resahana foana pasteur mifona mba amin'ny teny anteteny ty hoe mijery an'ireny le finoana hafa sasany reny a hafa sasany fa tena saro-piaro amin'ny andriamanina mihitsy izy pasteur rehefa zany no mahatonga an'ireny hitanao a mialatsiny mba miteny kely teo finoana silamo le izy mba hakana lesona tsara izy jerenao tsara fa nary zareo ary ohatra hoe mandeha hivavaka ka miaraka amin'le akanjo rebareba be reny tsy menatsy izy eny amin'ny arabe ary izy eo amin'le mitsongolo kekely eo tena jerena hoe manaja ny andriamanitra zareo fa itsika kristianina indray tsy ampy fanajanan'andriamanitra tsy ampy fanajanan'andriamanitra ary hita zany indraindray na eny amin'ny fitafitsika fotsiny ke pasteur dia hita zany zany andriamanitra ivavahantsika zany masina dia masina faran'izay masina nefa misy olona andeha hivavaka pasteur tena fitafiana tena mianjakanjaka indraindray ny fitafiana entiny ohatrany hoe sanatry ny vava ndeha ho anam-piangonana izy mba ampiseho ny fitanjahany ny fitombenany ny fiany ampidiraderan'izay ny alehany any nefa andriamanitra masina ny andriamanitra ivavahanao itsika kristianina tsy mahay manaja ny andriamanitsika fa tena tazana zany pasteur ao anatin'ireny le fotoa mipavaka rehetrarehetra zany no ahitana n'ireny rehetrarehetra ireny ahitana ary tarafina trany amin'ny resaka fanatitra araky ny nambara teo fa jerenao angeny eo amin'ny andinin'ny fahefatra ary nitondrany abela kosa ny voaloha teraky ny ondriny dia izay matavy tsy ndriny ny baiboly tsara eto pasteur ny mahasamy hafa ny fanatitra izy roa lahy ny any abela dia ozy izy fa nitondrany abela kosa ny voaloha teraky ny ondriny voaloha teraka aloha voalohany izy dia faharoa tsy ndriny baiboly hoe matavy tsy hoe le efa zao manko pasteur tena andriamanitra nanindra zay mihitsy ny voaloha teraky ny ondrinareo atero fanatitra ho a tsy le efa ondry ery amin'ny fahatelo génération fahatelo na génération fahadimy fa le voaloha teraka zany hoe nampararirary an'le ren'le ondry iny mihitsy notakian'andriamanitra atero ahy iny voaloha teraky ny ondrinao iny ary na samy hafa ny any abela dia zao tsy le hoe voaloha teraky ny ondry dia le mahi na le mikatringy na pomaso fa voaloha teraky ny ondry sady matavy zany hoe no karakaraina mihitsy namboarina mihitsy ary zay ny point fort ny abela ainy nanaja an'andriamanitra ainy nanaja an'andriamanitra ainy nanaja an'andriamanitra fa ny anikaina ohatrany hoe zay hita amin'ny masony teo fotsiny ozy izy ny voalaza ny baiboly andiny fahatelo ary rehefa elaela dia nitondrany kaina ny voaloha teraky ny vokatry ny tany nitondrany kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho anjeo zavatra ndraisan'ny baiboly fotsiny hoe vokatry ny tany azanao sady rehefa afaka elaela afaka elaela zany hoe mbola nandinika izy aloha atao sa tsy ho atao ty tsy mba hoe le fanajanan'andriamanitra zany tsy tao mihitsy le fanajanan'andriamanitra tsy tao ny olona tena mahay manompo an'andriamanitra any pasteur tena miazakazaka mihitsy miazakazaka mihitsy anao zavatra ho an'andriamanitra miazakazaka mihitsy anatitra zavatra ho an'andriamanitra miazakazaka mihitsy dia voalaza ny baiboly fotsiny ito hoe nitondrany kaina ny vokatry ny tany tsy fantatra io na karoty kely ray toko tsy fantatra io na ovy kely efa tsy akijeriny inina zany fa hoe ro fotsiny reto hoe rofo reto rangahy tao fanatitra ho an'i jehovah rofo reto tsisy ava mitovy am'izany nke pasteur ny zavatra ataon'ny olona sasany am'izao zavatra ataon'ny olona sasany am'izao manatitra fanatitra ho an'i jehovah zy ambom-bola avy ninanana kafe tapany sy mofo gasy tetsy ty zany eny manana ronjato avy nareo telo mena da atao rakitra reny dia mena koa ramse ny any ramseny reto dimanjato
dimanjato de ny asasany vola avy efa nany mpivarotra sarbor ndrenefa tsy mila azy tsony pasteur ny asasany zay hitakitany eny de rofiny atao fanaty zay hitakitany eny zay ambikambomroly eny de misy ny olona sasany tsy menatra koa izy tena misy karazana olona nye pasteur lazako anao zany mitsofoka amina hôtel lehibe reny izy mandany 1,5 million izy di mianaka 1,5 million ao amina hôtel lehibe tsy problème am'zany isan-kerinandro 1,5 million firifiry amitsika mihinakanina ohatra anao misy fotoana 2 millions par semaine sakafo laninareo fotsiny 200 000 par jour 250 000 par jour nefa anao fanatitra ho an'andriamanitra ianao 10 000 francs raha be indrindra ny asasany pasteur 25 000 francs fanajana an'andriamanitra vita raha miresaka an'izany tsika pasteur tsy miresaka fiangonana vahaony oloko tsy miresaka fiangonana tsikitsika fa miresaka fanatitra terina ao amin'ny fiangonana misy anao ao amin'ny fiangonana misy anao fa tsy te amin'ny fiangonana misy anay nao nateranao an'izany zany no ateritsika ary normal raha tsy manao tsy amaly vavaka anao andriamanitra miaraka amin'ny namanao no misotro labera mirevirevy mihinana zay lany rehetrarehetra ohatrinona ny laninareo ny ray mihinana manao fety mirevirevy rehefa mba mandraika ramo nefa anao fanatitra ianao zara raha misy 10 000 15 000 normal ianao na iantsoantso an'andriamanitra raha misy fotoana tsy hainao anao andriamanitra satria tsy mahay manaja an'andriamanitra ianao tsy hainao ny fomba fanajanan'andriamanitra ary zay ny navoan-kaina lesoko lehibe le fanajana an'andriamanitra fa iabela notsindren'ny baiboly tsara pasteur atovo voaloha teraky ny ondry ary matavy zany hoe nojereny daholo mihitsy aloha ny ondry rehetrarehetra de iza le voaloha teraka amreto de nefa iza koa le matavy anajako an'andriamanitra zay ny natonga baiboly am'izay namaritra hoe ikaina mba mifanatiny tsy nakasitrahana fa iabela mba mifanatiny nakasitrahana pasteur ikaina mba mifanatiny tsy nakasitrahan'andriamanitra satria nanana toe-poratsy sady fanatitra no iverina hoe misy kilema fa iabela mba mifanatiny kosa araky nefa voalazanao teo pasteur de zavatra nararirary azy no naterino an'andriamanitra ary tsy vitan'izay fa zay matavy misy zavatra atao anatin'ny baiboly ato zay tsy tian'andriamanitra omenany toeran'ny andriamanitra hafa mihitsy na olo-kafa ny voalohany deoso izy any amin'ny Isaia 4:7 any manao hoe ny voninahitra ozy tsy omeko ny hafa na ny fideranao an'ny sarin-javatra voasokotra zany hoe ny voninahitra sy ny fiderana de tsy omen'andriamanitra ny andriamanitra hafa mihitsy na olo-kafa io zavatra anankiray faro tena mahasaro-piaro an'andriamanitra de io resaka fanatitra io ary atao anatin'ny baiboly pasteur ertina raha misy trano anankiray natsangana ohatra hoe nitaberana kely tamin'ny andro Mosesy na ny tempoly tamin'ny andron'ny Solomona na ireo toerana maro samihafa tamin'ny andron'ny Eli mpaminany na tamin'ny andron'ny Jakoba na tamin'ny hoavony voakavy tao amin'ny samby fiara de toerana fanaovana fanatitra altara fanaovana fanatitra zany hoe ny fiderana sy ny fiankohofana ny voninahitra ary ny fanaovana fanatitra de toerana mahasaro-piaro an'andriamanitra io zavatra reo zany hoe misy amitsika mazoto midera mazoto mekohaka fa manamaivana isika lay fanaterana fanatitra eo anatrehan'andriamanitra tsy asitsika lanjany mihitsy lay fanaovana fanatitra eo anatrehan'andriamanitra jereo tsara ny pasteur fa i Mosesy raha ny rahan'andriamanitra namoaka ny zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egypta dia niseho foana izy teo anatrehan'ny Farao de zao foana ny vocabulaire ny verimberina teo ambavany Mosesy alefaso ny oloko anao fanompompivavahana ho ananefitra anatitra fanatitra ho an'i Jehova de nisy fotoana ny teny Farao manao hoe ny olonao ary de ho alefako ihany ny zanak'Israely ho alefako ihany fa ny biby fiompy sy ny ondry amanosy tsy ho alefa de ho Mosesy manao hoe tsy maintsy alefa miaraka amin'ny biby ny ondry amanosy ny zanak'Israely satria anao fanatitra ho an'i Jehova izay hitanao am'izany fa saro-piaro mihitsy ny mpanompon'andriamanitra tao anatin'ny baiboly amin'io resaka fanatitra io satria isaky ny misy fanatitra akasitrahana pasteur de misy fitahina midina isaky ny misy fanatitra akasitrahana zay ataon'ny olona anankiray de misy fahasoavana midina foana ao anatiny reny zavatra rehetrarehetra reny isaky ny misy fanatitra zay no heverina hoe mahakasika ny fon'andriamanitra io fanatitra io koa mantsy mizara roa pasteur ertina
misy ny atao hoe fanatitra ditika azo manompofony akasitran'andriamanitra fa misy ny fanatitra fahavetavetana fofona fahavetavetana eo anatrehan'andriamanitra dia raha ohatra ianao ka manana n'ilay toepo manao an'ilay fanatitra akasitrany eo anatrehan'andriamanitra zay le fofona akasitrany eo anatrehan'ny tompo zay zavatra izay dia le fanatitra zay a mitondra fahasoavana ao atsika mitondra fitahina ao atsika ary jereo tsara ny pasteur misy be dehibe manao tonombavaka mahafinaritra be maloatra an'izao hoe tompo aoko tanteraka amiko ny teny fikasanao aombarao amiko ny teny fikasanao aoka tena ny teninao dia manao hoe zao be dehibe ny tenin'andriamanitra tytsika io tanteraka amintsika fa rehefa jerentsika eny baiboly anisan'ny tepoko angeza be mahatanteraka ny teny fikasan'andriamanitra eny dia ao amin'ny fanatitra ao foana ao amin'ny fanatitra ao foana no matetika mahatonga le teny fikasan'andriamanitra ho tanteraka nambaranao teo zao ohatra hoe ny tantarany Noa valy mianaka le ao amin'ilay Genesisy toko fahavalo andiny faharoapolo teo jereo tsara fa vao nivoaka avy taon'ny samby fiary Noa valy mianaka dia inona ny zavatra nataony nanao alitara dia nanao fanatitra ao an'andriamanitra vao naheno an'le fanatitra tamin'izany fotoana zany matsy pasteur misy zavatra ohatr' zao a ny biby natao tao anatin'io samby fiara io dia tsiroroa dia misy ny sasany tsy fitofito ary raha ny filazam-pandinika dia mahatratra any amin'ny 550 ny karazany biby natao tao anatin'io samby fiara Noa io dia andeha ho raisitsika hoe tao amin'le tsiroroa no nakanina tao fanatitra dia jereo tsara fa zavatra efa kely nefa mbola nakanana tao fanatitra ihany zavatra efa vitsy nefa mbola nakanana tao fanatitra ihany dia rehefa naheno an'le fanatitra Andriamanitra tamin'izany fotoana zany tsy mbola nisy vavaka fanapahana ozona na fanongotana ozona fa tonga dia niteny Andriamanitra manao hoe tsy hanozona ny tantsony ary manomboka izao dia tsy tsaratra ny taopidinjana sy ny taopamafazana sy ny maso samihafa ny fahavaratra ny ririnina sy ny lohataona io ane fahavaratra sy ririnina sy lohataona sy io fararano hoe resaka fanatitry noany iny mbola mampisy an'io hatramin'izao eto Madagascar eto pasteur ndraindrayntsika matsy miresaka manao hoe fiovaovan'ny toetrandro zao fa resaka fanatitry noany mbola mampisy ny ririnina tompoko mbola mampisy ny fahavaratra zao ranonorana zay ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zay ny fanekena nataony taminy vokatry ny fanatitra lazaiko amintsika fa misy fiantraikany hatrany amin'ny taranaka faramandibonao sy ny aveniranao ray manontolo ny fanatitra zay ataonao tamin'ny andro ny Eli mpaminany raha tadiditsika tsara dia fanatitra nataony Eli no nampiovan'ny rahona sy ny abakabaka ka nahatonga ny Eli ny teny manao hoe efa misasasasa zato ny rano be noho ninona la herin'le fanatitra nataony tonga fanatitra kasitrahana teo anatrehan'Andriamanitra ka natonga ny ranonorana tsy maintsy nanaky ny teniny Eli hoe aviry ranonorana tsy maintsy manaiky io satria misy fanatitra mahakasika ny fon'Andriamanitra avy aty ambany aty ary zany re abana ny teny ilaina hoe rehefa manao fanatitra ianao any amin'ny toeram-pivavahana misy anao rehefa mitondra fanatitra ianao any amin'ny toerana fiangonana zay misy anao any dia io no anisan'ny fanompona anisan'ny lehibe atao anatin'ny baiboly fanatitra io anisan'ny fanompona lehibe io dia tsy tokony mananao foantsika amin'ny zavatra io na hoe araka ny tenin'ny pasteur ertiana teo hoe ndrandray sisa efa avy ninanana mofo baolina sy nisotronaka fetapany tery no atao fanatitra ao an'Andriamanitra fa raha ny fahitako anazy atao anatin'ny baiboly dia zavatra mararirary no atao fanatitra ao an'Andriamanitra zavatra voaomana no atao fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy hoe voaomana fotsiny fa zavatra misy valeur misy lanjany zany ny atao hoe fanatitra kasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra amaraparantsika pasteur raha miresaka amin'izany tsika amin'ny rahalahy dia baiboly no miresaka an'izany eto pasteur ary mariako tsara fa misy olona manko pasteur mihitsy aza ny sasany manenjika hoe fivavahana mangorokarena sisisy zany ny lalàna ny pasteur tena fanatitra misy lanjany no aterinao ary naiza naiza fiangonana anateranao azy raha miresaka an'izany tsika eny pasteur tsy hoe ho an'ny fiangonantsika zany hoe atero aty aminay fa rehefa no fanatitra ianao fiangonana misy anao arao zany raha tia hita sitraka ao anatrehan'Andriamanitra ianao aza fanatitra tsisy valeur aza to fanatitra ny sambosamborona tetseroa fa to fanatitra manome voninahitra an'Andriamanitra miaraka amin'ny fahadiovam-po dia ho hitanao ny vokany fa ho akasitra an'Andriamanitra ianao taky ny nakasitra an'Andriamanitra ny Abel no ho akasitra an'Andriamanitra anao hivavaka tsika pasteur misaoranila tompo no zay fampianaran'izay mino zay tompo fa atao ambadika zay fampianaran'izay dia be da be reto olo reto no tahinao ary mbola ho tahinao ary zay tena mino fa andray fahasoavana izy ireo tena andray fahasoavana
na i zany izy tompo amin'izy ireo tena mangetaeta ary vonona anao ny sitraponao anao zay mahafaly anao a dia za mino fa zao ny fotoana tsara indrindra anangananao ny fiainana misy amin'izy ireo tompo efa tena reraky ny ady tena reraky ny olana be loatra raha ny zavatra trehany be loatra ny fahoriana trehany nefa za mino tompo fa zao koa ny fotoana anangananao azy ireo zay tena mitady anao dia ho atsanganao ireo matsiaro resy ho atsanganao ireo matsiaro potika ho atsanganao ary raha anao fanatitra izy miaraka fadivam-po amaly vavaka ary ho akselerenao ane ny fitahin'Andriamanitra ny valim-bavaka ho azy misy saotra indrindra tompo amen ya zay ngamba pasteur no azo noresahana androany mahakasika ny Genesisy toko fahefatriny dia hotoizantsika moa pasteur ho amin'ny manaraka manasanao zay arao tsara ny toyany ty fampianarana be da be moa pasteur mangataka an'izy ty hoe atao MP3 atao MP3 ty fampianarana baiboly hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ty ho hitantsika eo ihany fa mihina fa tokony ho vita ihany zany a satria fianarana izy ty dia asaony manodidina asaony fianakaviana anaraka hatrany ny toyany izao fandarana izao meko ihany angamba aloha zany pasteur ny telefônina hoe ahafahany reto olo reto mifandray a 33 24 543 06 any pasteur Frédéric SMS marina zany raha misy amintsika hoe mba metraka fanontaniana na ohatry zany na fanampim-panazavana koa tsy olana zany pasteur satria tsiketo tsy hoe tapitsoatra na mahaino izy fa nandray mety misy fanampim-panazavana tianao alefa dia tsy miantso akory fa SMS no alefanao a dia mety tsara 33 24 543 06 na 33 16 145 92 zay zany no SMS afahana mifandray pasteur Tofa eny tompoko ho manaraka andray raha sitrapon'ny tompo dia toizantsika ty fandarana ity a mbola ho lavitra ny lalana amin'ny fianarana amin'ny baiboly ray manontolo a misy toko be lehibe atao anatin'ny soratra masinato boky 9 ny bokin'ny baiboly zay ho ianarantsika ny toko rehetrarehetra ao anatiny eo a sy ny andininy rehetrarehetra zay ho asesitsika ny fomba fianarana azy sy ny fihinanana azy ka dia masoto homana mahereza daholo hitain'Andriamanitra tompoko